manodidina ny amin'ny roa tolakandro dia efa manomboka amin'ny fikarakarana ny iftary na ireo sakafo hoanina amin'ny koftory ny mpinosilamo mifehy ramadany. Samy efa sahirana amin'ny fikarakarana izay sakafo zay avokoa ny isan-tokatrano rehefa tonga io ora sy fotoana izay voalaza io. Fa ny toerana notsidinay manokana ny tato amin'ny mamany Mostafa Abattoir. Samy efa somokotra amin'ny fandrahoana ny iftary izy ireo tamin'ny fotoana nahatongavanay tato. De dezera eo zay fa manomboka mandoky de 4 heures eo nareo afaka mandalo komandinareo efa misy sy zavatra resaka mokarekako maromaro izato. Rehefa ao anatin'ny vanim-potoana ny Ramadan ny mpinosilamo, karazana sakafo matsiro maro isan-karazany no hoanin'izy ireo. Izany hoe efa tsara fiomanana mialohan'ny idirana amin'izao volana masina izao ny ankamaroany. Ireto misy santonan'ny sakafo na ny iftary nandrahoany ekipa Andimamany Mostafa ampahafantarina anareo. Ty mofo kapoaka misy voanio misy siramamy. Anaran'ity katsa fotsy mamy masira, misy atody, misy ronono, siramamy, sira. Ty mokary vary, siramamy, misy voanio. De ty lio, misy voanio. De ty lio masira, misy voanio. Sy siramamy fa masira. Misy kida amin'ny hena voanio ao manta, misy kida amin'ny hena voanio masaka, misy yaourt, misy sirole, misy citronade, misy kimon, misy hena voanio, hena sauce, misy plat, misy akoho, misy brochette. Tsikaritra fa rehefa ao anatin'ny volana Ramadan sahala amin'izao dia saika mifangaro voanio avokoa ny ankamaroan'ny sakafo hoanina na ny kofotoro ho an'ireo mpinosilamo. Isan'izany ny kida amin'ny voanio, koba amin'ny voanio, mokary amin'ny voanio sy ny maro isan-karazany. Anazy matsiro ao azy asina voanio de voanio. Mampatavy anazy voanio. Manitsy anazy liky complet raha jiaby. Eo misy mifeky, misy mikofotoro isakariva. Ny eto amin'ny mamany Mostafa Abattoir sady mivarotra izy ireo no mikarakara ny iftary ho an'izy mianakavy. Aorian'ny soalahariva anoany amin'ny 9 latsaka fahefany ihany vao miditra amin'ny kofotoro ny mpinosilamo manatanteraka ny fifehezana ao anatin'izao volana masina Ramadan izao.